faliana indray no ionana amintsika rehetra amin'ity androan'io ty manona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsiraray avy. Amen. Dia misaotra ny tompo hatramintsika raha mbola nome ny fahasoavana ahafahantsika miaona aminy amin'izao fotoana izao. Dia mino fa efa vonona fotsika iainan'ny tompo amin'ity androandroany ity. Ndao tatsika hijery tenin'Andriamanitra avy hatrany. Tenin'Andriamanitra izay hojerevantsika dia Efesiana 2:9-9. Efesiana 2:9-9. Rehefa hitantsika dia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. 9:7. Ary tsy avy amin'ny asa, fandrao isy irehare. Amen. Dia mbola maki tenitsika ao amin'ny Korintiana 2:5-7. Korintiana 2:5-7. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay, satria izao ny hevitray, maty ny anankiray hamonjy ny olona rehetra, ka dia maty koa izy rehetra. Ary maty hamonjy ny olona rehetra izy, mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona, fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Amen. Ny teny vakitsika farany, Jaona 1:20-9. Jaona 1:20-9. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary rehefa nisakafo izy, dia hoy Jesosy tamin'i Simona Petera: Simona zanak' Jaona, moa ny fitiavanao mihoatra no ny fitiavan'ireto. Hoy izy taminy: eny Tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay fampizarantsika androany dia ny lanja ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny fahatsapantsika natao hoe lanja ny fahasoavan'Andriamanitra. Averiko farany ny lanja ny fahasoavan'Andriamanitra. Tena kely namanao raha iresaka izany lanja ny fahasoavan'Andriamanitra izany tsika dia tsy maintsy miresaka tsika aloha hoe inona izany fahasoavan'Andriamanitra izany. Ny fahasoavan'Andriamanitra io raha tia ny fanekena vaovao tsika no miresaka dia tsy mitovy tany amin'ny fanekena taloha. Ny fahasoavana rehefa resana tany amin'ny testamenta taloha dia resaka zavatra ara-nofo, zavatra hita maso, zavatra azo tsapahitana. Rehefa hoe asoavan'Andriamanitra izay dia mety tsara ny fiainana, tsy andevozy ny fahavalo, mavokatra ny tany, mety tsara ny fiainana, salama tsara, mavokatra ny biby fiompy, sisa rehetrarehetra. Izay ny atao hoe fahasoavana. Fa rehefa aty amin'ny testamenta vaovao kosa, aty amin'ny fanekena vaovao, dia tsy zavatra hita maso, tsy zavatra azo tsapahitana ny atao hoe fahasoavana. Fa ny fahasoavana dia zava-panahy. Inona atao hoe fahasoavana? Ny fahasoavana dia zava-panahy, izany hoe tsy afaka katsatsy atao mofo. Ohatra hoe famelan-keloka. Tsisy olona mihitsy hivoaka maraina dia andeha hiasa, dia anontanianao izay hoaiza ianao? Dia hitady famelan-keloka. Tsy mbola nisy izany. Andeha hoaiza ianao? Andeha hitady fiainana mandrakizay. Marina? Tsy haiko tsara. Satria zavatra tsy vita atao amin'ny nofo ilay izy, fa zava-panahy ny atao hoe fahasoavana. Ary ny olona izay naharay an'io fahasoavana io dia misy transformation any anatiny, misy fiovana any anatiny. Fa tsy afaka tenentenenina fotsiny fahasoavan'Andriamanitra ny nato izao. Tsy afaka tenentenenina fotsiny izany
fa ny olona ny tena izany fahasoavan'Andriamanitra natoy zao ahy izany ange ka olona tena raha jerena ny ara-nofony dia tena ohatrany hoe mirediredy fahasoavan'Andriamanitra natoy zao anao dia ohatra zao ianao ina dao ny zavatra nitantarainao teo ndreo maso migadra no an'ny bibilava za mety zanak'Andriamanitra vakisako tena ohatrany mampisalasala zany za mety dia fahasoavan'Andriamanitra kanefa zany fahasoavan'Andriamanitra zany no niazona ny Paoly izany fahasoavan'Andriamanitra zany no natahiry amin'ny Paoly ary ozy izy rehefa naray ny fahasoavan'Andriamanitra Paoly apôstôly dia tsisy asarakao izy amin'iny tsy misy asarakay amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ninninona mitranga ninninona mitona na izy anenjika na izy ankahala tsy misy mahasarakay amin'ny fitiavana an'Andriamanitra namakitsika teo tao amin'ny Korintiana faharoa toko fahafiry moa le misy an'le fitiavan'ny Kristy manery anay teo Korintiana faharoa toko fahadimy andiny faefatra amby folo ny olona izay naray an'io fahasoavana io misy fitiavan'Andriamanitra manery azy zay aloha ny alalàna voalohany indrindra fa naray ny fitiavan'Andriamanitra ny olona anankiray tsy afaka miamby fotsiny hoe za efa converti tsy afaka miamby fotsiny hoe ka ohatr' zao izy ny fiarahana amin'Andriamanitra zany zany miaraka amin'i Jesosy zany tena tantaraiko anao ohatran'izao dia ohatran'izao dia ohatran'izao tsy afaka atao an'izany fa eto ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa fitiavan'i Kristy no manery anay ary le transformation ao anatin'le tantara dia zao tsy velona ho an'ny tenany tsony izy fa velona ho an'izay efa maty sy nitsangana amonjy azy izay le transformation ao anatin'le olona izay tena voavonjy marina izay le transformation ao anatin'le olona izay tena naray an'le fahasoavana marina raha hijeritsika olona anankiray izay naray fahasoavana atao anatin'ny baiboly misy tantarany ilay vehivavy mpanota izay nanantona an'i Jesosy ao amin'ny Luka toko fafito misy an'izay tantara zay Luka toko fafito andininy fa fito amby telopolo nanantona an'i Jesosy ilay vehivavy mpanota izay Jesosy ny sakafo tao an-tranon'ilay fariseo antsoina hoe Simona Boka dia tonga avy any ilay vehivavy rehefa naharay ny fitiavan'Andriamanitra rehefa tonga avy any ilay vehivavy izay naharay an'ilay fahasoavan'Andriamanitra dia ahoana ho ny zavatra nataony toloko teo an-tongotry Jesosy izy dia nitomany teo an-tongotry Jesosy izy dia nilatsaka ny ranomasina dia eritrereto hoe ranomaso be ny narotsany teo dia teta amin'ny tongotry Jesosy dia namafany ny tongotry Jesosy dia nalainy ihany koa ny menaka manitra novakiny teo amin'ny tongotry Jesosy zany zavatra zany endriky ny fanehoam-pitiavana nasehony fanehoam-pitiavana lehibe izay nasehony Maria Magdalena fa izy dia naharay ny fitiavan'Andriamanitra zany zavatra zany tena hitantsika hoe misy transformation any anatin'izany tsy fantatritsika hoe volany tedavina nandritry ny firy taona zany menaka manitra lafividy zany ary izy tsy tahira ratsy hoe vola azoko tamin'ny tsara ve ty sa tamin'ny ratsy fa tena tonga dia nivakiny ilay menaka dia nataony teo an-tongotry Jesosy mba hanehoany ny lanja ny alehibeany fitiavany an'Andriamanitra no antony namakiny an'izany tsy hoe akory hoe zay fohy ny nalatsany tao tsy hoe nafatrany tamin'ny kapisily napetiry Jesosy fa ray kapisily ihany dia fa mety zaranao ara fa manitra be ty fa novakiny ilay tavoangy tsy nisy tavela tao fa mbola nifafany tsara tamin'ny volony dia nosorany daholo any amin'ny marika toko faefatra amby folo dia misy an'io tantara ihany koa milaza an'io fa nisy olona nahita anisan'izany Jodasy rehefa nahita ny zavatra nataony vehivavy io dia nanahoany tezitra be iarainy fa inona ary zao fandany pony zao tena misy vavoazana misy toy vehivavy to zany mavoany reny vehivavy lasa ny vehivavy mahazo loza satria manino tsy fatany zany zavatra zany
tsy fantany zany hoe naharay fahasoavany zany, tsy fantany zany hoe nahatsapa zava-dehibe avy amin'Andriamanitra zany. Zany menaka lafo vidy zany tsy mitsinona eo anatrehany fahasoavana voaray. Ary mbola nisy zavatra hafa nananany azy mihoatra no zany menaka lafo vidy zany, dia mino fa mbola natolony an'Andriamanitra mba ho mariky ny fanehoany ny alehibeany fitiavany an'Andriamanitra, mba ho mariky ny fanehoany fa nahatsapa ny alehibeany zany fahasoavan'Andriamanitra zany izy. Ary atao dia tsy nisafidy an'le lohateny hoe alehibeany fahatsapana fahasoavan'Andriamanitra fa hoe nilanjany ny fahatsapana ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny alehibe manko misy mamitaka reny, jereo tsara ny express mitondra éponge be ngareo mavesatra, tsy mavesatra reny fa ny zavatra mavesatra ohatra hoe fasika. Rehefa ho avy ny cyclone ina ny alain'ny olona éponge fa fasika. Haitsika tsara be izy. Dia raha iresakitsika hoe manahoana ny alehibe ny lanja ny fahatsapanao an'izany fahasoavan'Andriamanitra ny raisinao zany, manahoana ny fahatsapanao ny alehibe ny famelan-keloka ny meny Jesosy anao, manahoana ny fahatsapanao ny lanjany zany famonjena zay nomeny Jesosy anao zany, ny lanjany zany fiainana mandrakizay omeny Jesosy anao zany. Fa ozy ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izany nisy sakrifisy nataon'i Jesosy, nanolotra ny aina izy. Ary zay rehetrarehetra naharay an'izany dia tsy velona ho an'ny tenany intsony izy, fa velona ihany koa ho an'i Jesosy zay efa maty sy nitsangana amin'ny azy. Raha iresakitsika hoe ahoana ny fomba anehoantsika n'izany fahatsapantsika ny lanjany alehibeany, ny lanjany fahasoavan'Andriamanitra zany, satria ny olona rehetrarehetra rehefa nahatsapanyio lanjany fahasoavana io tsisy nipetrapetraka. Raha iresakitsika zao Zakaiosy rehefa naharay ny famonjena izy dia tsy nipetrapetraka izy, tsy niteny izy sy mahafinaritra Jesosy le ohatrany reo fa tongava matetika fa ianao moa androany tampotampoka be dia tsy navita kafe fa amanaraka mitenena fa nomena kafe ianao. Tsy niteny an'izany Zakaiosy, fa tena nisy transformation tany anatiny. Niala daholo ny fitiavam-bola rehetrarehetra, niala daholo le titikely rehetrarehetra, le fanambakana olona niova tanteraka ilay Zakaiosy. Tsy fantatra tamin'ilay maha Zakaiosy azy taloha intsony, fa lasa Zakaiosy olom-baovao. Tsy velona ho an'ny tenany intsony, fa velona ho an'i Jesosy Kristy. Mariky ny fanehoany fa naharay ny lanja ny fahasoavan'Andriamanitra izy. Nafoiny daholo ny vola mankarena rehetrarehetra, ny atsasako ny fananako omeko ny malahelo. Ary le atsasany tsy hoe tezatezaiko efa lasanareo zay ny atsasany, fa mbola onerako avy efa hatreny zay rehetra azoko tamin'ny fanambakana. Eritreretra zany zavatra zany fa tena fiovana tanteraka. Raha ny anatsimo ny lalany taloha lasa ny anavaratra. Zany natao hoe olona vaovao, tsy manana passé intsony, tsy fantatra araka ny fahafantaranao azy intsony taloha, fa efa Zakaiosy vaovao. Androantsika raha iresaka ohatrany ahoana ianao izay mieritreritra hoe converti marina, fa ozy ny tenin'Andriamanitra ny alalana ny hazo be ny inona, ny voany no alalana ny hazo. Tsy le izy midoroboka be, tsy le izy le tsara tare sady maintso tsara be, ny alalana hoe hazo tsara, fa ny alalana ny hazo tsara dia ny voany. Ny olona rehetrarehetra zay naharay an'izany fahasoavan'Andriamanitra izany, tsy misy mipetrapetraka, maneho fitiavana an'Andriamanitra daholo. Androantsika mbola hitoy ao anatin'ilay resaka fa zao melohany hitoizantsika ao anatin'ilay resaka dia tiako ampatsahivina kely atsika. Misy niveau io fanehoana ny fahatsapana ny lanja ny fahasoavan'Andriamanitra io. Niveau 1 fankasitrahana an'Andriamanitra, ny zavatra nataon'ilay vehivavy izay mpanota rehefa nahazo famelan-keloka izy dia nanantona an' Jesosy, mbola niveau 1 zany. Ilay fanehoam-pitiavana eo anatrehany Jesosy, niveau 1 zay. Fa niveau 2 dia ilay resahan Jesosy ao amin'ny Jaona 4:20.
izay ny fampiresahany tamin'ny Petera. Ozy izy hoe mo fitiavanao va mihoatra noho ny fitiavanao an'ireo. Mo ny fitiavanao avy eo ozy izy mihoatra noho ny fitiavan'ireo. Ohatrany ahoana zany fitiavana mihoatra zany? Mino afa tamin'izany fotoana zany, tamin'io andro izay niresahany Jesosy sy Petera io, dia mbola tao anatin'ny voain daholy ny olona rehetra. Eny fa na dia Petera azy dia mino zato isan-jato avy, fa mbola tao anatin'ny voain izy tamin'ny fotoana. Fa eto Jesosy dia manasa azy hampiditra vitesy manaraka. Noho ny fitiavanao va mihoatra noho ny fitiavan'ireo. Inona zany fitiavana mihoatra zany? Fahano ary nodro. Zany hoe tsy mijanona amin'ilay fanehoam-pitiavana amin'ny Jesosy fotsiny ihany. Efa tsara be zany. Efa tsara be ianao ilay tia mivavaka be. Jesosy aho, ianao miara-miako. Jesosy aho, raha mbola ianao dia iny aho, anao ny asanao aho. Zao. Niveau 1 izay tompoko. Fa niveau 2 fahano nodro. Mafimafy hoaniny io. Somary mafimafy hoaniny io. Naveriny Jesosy intelo mihitsy ilay izy tamin'ny Petera. Andrasy ny ondro. Fahano ny ondro. Andrasy ny ondro. Raha tena tia ianao. Mila miakatra niveau tsika. Tsy mijanona amin'io Jesosy malalako. Tsy mijanona amin'izay. Fantatra zany izy Jesosy. Tena efa tsara. Fa zao mila miakatra tsika. Androany koa Jesosy te hanasantsika amin'izany. Raha tena tsapantsika ny lazany zany fahasoavana izay niraisintsika zany. Tsy hoentina izy fitiavana eran-tanàna io. Zay efa converti. Ary nareo efa kiritaona. Sy mbola zandry kely nareo e. Zay efa ela ihany tsika. Nipirina mako baiboly. Zay efa navita indimy. Tsy ohatran'izany ilay olona mahatsapa ny lanjany io zavatra io. Fa mahasoa ny hafa, mamana ny hafa, manohana ny hafa, mitarika ny hafa. Zay ilay olona tafakatra amin'ilay niveau faratampony. Raha iresaka amin'izay tsika hoe inona ilay fitiavana mihoatra, inona ilay fahatsapana lalina ny fahasoavan'Andriamanitra, ary ilay fanehoana faratampony, ny fahatsapana fanaran'ny fahasoavana, dia isika mahasoa ny hafa. Fa tsy ataon'Andriamanitra inona omena fanomezam-pahasoavana be dia be isika. Raha ohatra ka hijanona toritory ao an-trano miaraka amin'ny ondana be, dia sady mijery tele. Famezam-pahasoavana mio feno daholo mipaosy anankiroa ato izy dia tokoa mbola misy. Kanefa etsy fotsiny. Tsy mety zany izy. Ary matory famezam-pahasoavana zarazaraina samy manana. Io zany. Misy tokony ho diso anjara ve ilay olona naray fahasoavana? Tsy misy tokony ho diso anjara. Fa zavatra tokony anontaniana, efa naray fahasoavana marina ve isika? Dia mahatsapa ny halehiben'ny lanjany ve isika? Hoe tsy zavatra mora levina, tsy mora loha, tsy mora potika io zavatra io. Fa sarobidy mihoatra lavitra noho izany volamena sy volafotsy izany. Io fanomezany lehibe, dia fahasoavana nomena Andriamanitra antsika io. Hatraiza ny halehibe ny fanomezantsika lanjany io fahasoavana izay nomena Andriamanitra antsika io. Mijanona amin'ny hoe tiako ve ianao Jesosy dia izay. Mijanona amin'ny hoe ity aho hanolotra ny foko anao. Tsara be zany. Ity aho hanolotra ny fiainako anao. Tsara be. Jesosy eo, ity aho hanjakao. Tsara be daholo zany. Ny antony mahatsara zany, rehefa manome lanjany itsika dia tsy voahozongozona io. Satsy zany. Jereo tsara ao amin'ny Genesis 5:20 misy tantaran'ny Esau sy Jakob. Tao an-dakozia noseho ny tantara. Nona be avy any Esau. Inona masakato, avoay aloha hoanina fanoana. Tsisy an'izany hoe nona dia avoay ny sakafo izany fa inona nomenao anahy? Ka zany mbola tsy nahazo hoe avy nihaza tany efa maina be. Tsisy ninino. Ahira zany noho izy ary meo anahy ilay fizikina. Dia izao
ianao indray ny zandriko a dia zany zokonao. Inona koa ny dikany zany? Za nge mbola ho faty. Inona ny raha iko an'izay fizikiny zany fa rangany zokony zany e. Zay zany zandry kely manomboka izao. Mianina mihitsy fa tsy vita zany. Dia mianina tokoa ianao lahy. Raha miandritsika marinao mafy e. Nanao marina mafy tao izy. Androany Jesosy tia ampatsiaro antsika. Hatraiza ny fanomezantsika lanja ny fahasoavana amin'Andriamanitra antsika. Sao dia atakalokalotsika zavatra hita maso azy tsy ampahitana. Fa zany angeny natezitra ny Jodasy. Efa vesarany izao tontolo izao, amin'ny filany maso, amin'ny filany nofo, amin'ny zavatra mirentirenty eto amin'izao tontolo izao izy. Ka tsy ampy anazy ilay mangalatra an'ilay ao anaty fitehirizany rakitra ao. Fa izao zavatra rehetrarehetra izao, tedavy ny ampidirina daholo. Iny menaka izao raha mba namidy iny dia naterina taty ilay vola dia isika nitantana an'ilay izy ho emena amin'ny malahelo dia mba misy makaty amintsika ilay zavatra. Mandreraka misy tena tsy hain'ilay vehivavy mihitsy ilay zavatra. Za mahavoan'ilay vehivavy mahay vandoha ireny. Tezitra be izy satria tsy fantany zany fahasoavan-dehibe voarainy zany. Dia izay ihany koa no navoany Esau. Inona raha iko an'izany fizikiny zany? Sady tsika konga misy mahita fa lalany dada sy mamatsika za foana ny zokiny. Rangazy zandriny foana. Fa alalo hoanina ny anina na dia izany. Fa Andriamanitra nanome lanja an'izay zavatra izay. Andriamanitra tsy nametrapetraka an'izany zavatra izany andeha ho azy. Ary izany zavatra izany no anisany natateraka an'ilay fahazahoany Jakoba ny tsodrany. Na dia tao anatin'ny alatra azy nazahoany an'izany. Na dia tao anaty fiveriny aina azy nazahoany an'izany. Dia nanampy azy Andriamanitra satria efa nisy fifanarahana mialoha. Hoe rangahy kely indray izao kely fazokiny. Dia rangahy be efa zandry manomboka izao. Hitan'Andriamanitra io. Dia tahaka izany ihany koa tsika raha nasaina bavy. Raha vao tsy manome lanjany io tsika dia atakalokalotsika zavatra tsy misy dikany eny io dia atakalotsika torotoromaso maraina eny io dia varivariana njerijery tele teo dia ay moa androany fotoana ameriny indray fahasalole tele sady série mahafinaritra be ty. Lasa manao an'izany satria miendanja fanomezana lanja. Zay mahatonga nanteny teo hoe tsara be ilay fifandraisana amin'i Jesosy. Tsara be ilay filazana amin'i Jesosy hoe ianao mpanjakako, ianao ny Andriamanitra. Tsy manana hafa fa tsy ianao tsara be izay zavatra. Fa raha iresaka tsika amin'ilay fanehoana fara tampony ny fahatsapantsika, ny lanja fitiavan'Andriamanitra atsika, ny lanja ny fahasoavana nomen'Andriamanitra atsika. Mila mihetsika tsika, miasa ho azy tsika, mila masoa ny afo tsika. Zay rehefa tsara raha lasana bavy tao Makedoniana. Olona sahirana ireo, olona mahantra ireo, olona tokony ampiana ireo. Fa arakaraky ny mampahantra azy, arakaraky ny mahasahirana azy, tsy izany nasaka azy. Fa vao maika izy nanan-karena hitsy, vao maika izy nanan-karena fitiavana, fanolorana, izany ny atao hoe fanomezana lanja mihoatra lavitra ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa rehefa tsy voarainy olona zany dia tia rehefa kely, tsy sasaty rehefa kely dia mbola omena ihany. Alao rehefa tahinao misy dia lasa manao ady kafe tsika. Raha tianao Jesosy ny tena alohanako ny asanao, omeo betsabetsaka. Ianao zany Jesosy ataovy aminay mateviteny. Efa tsy anao izy manao ataovy tonga kely mateviteny ka hitanao Jesosy ny adidony tsy an'olon-dratsika. Fantatrao ihany ny mpanomponao fa somary bebe ady. Tsy hita ihany anaovananao izy Jesosy. Kanefa tsy ihany olona. Fa reo Makedoniana reo ny tenany aloha no natolony an'Andriamanitra voalohany indrindra. Zay izy vao nanao ny asa fanontona. Zay izy vao nanao zay tokony atao rehetrarehetra. Ho antsika raha lasa bavy. Raha efa tena azontsika antoka fa tena tafaray amin'i Jesosy tsika, tena nahazo fahasoavana tamin'Andriamanitra tsika,
dia aza mijanona eo atoloroko ny tenanao, atoloroko ny mombanao rehetrarehetra ho an'ny hafa. Rehefa naray an'izany tsika moramora amintsika mamela ny eloko ny hafa fa tsy zay mamela fa tsy manadina ny azazoko fotsiny ny hafa. Mbola misy zavatra tsy milamina ao anatin'izany, mbola mitady anao kendrikendry toana sisa eritrereto hoe naray fahasoavana, fa izay naray fahasoavana dia afaka mizara fahasoavana ihany koa. Fa raha vao tsy naray fahasoavana metikentina fanahem-po eo fotsiny dia mifanafana fo eo fotsiny. Rehefa midona amin'ny vaty ny hafanam-po iny dia mangatsiaka fo indray sady ny hafanam-po tsy mitovy amin'izany hoe fitarihan'ny fanamasina. Rehefa tarihan'ny fanamasina tsika tsy mety diso lalana mihitsy, fa rehefa hoetika hafanam-potsika raha hijery fotsiny tsika tantara amin'ny Petera, tsika mantsy mila tantarana tantara tena azotsika ny Petera rehefa niresahan'i Jesosy hoe motiava ianao, tena tiako ianao Jesosy, marina tena tiako ianao. Ny dikan'ilay tena tiako ianao Jesosy tao amin'ny Petera, ataovy misy mikitikitika anao moa Jesosy. Vao nisy sambotra Jesosy miazaka zany avy any le zanaky ny mpisorona malikoa ny anarany kapainy ny sofiny. Zany fanehoam-pitiavana ao anatin'ilay hafanam-po. Fanehoam-pitiavana hoe zany mikapa ny sofiny olona hisambotra an' Jesosy zany sa tsy fanehoam-pitiavana? Fanehoam-pitiavana tompoko zany. Kanefa raha vao tsisy fanamasina fa hafanam-po amin'izao le izy, mivily lalana le izy sa tsy mivily lalana? Tsy makany amin'ny izy le izy raha vao hafanam-po fotsiny amin'izao. Fa isika rehefa miaraka amin'ny Jesosy tsika, zay aloha ny zava-dehibe indrindra. Isika manana fifandraisana amin'ny Jesosy, dia izy amin'izay no mitondra antsika amin'ny sitrapony. Fa tsy mandeha fahazarana fotsiny hoe za efa manana an' Jesosy ka noho izany za koa hanao ny sitrapoko fa efa manana an' Jesosy. Tsy hoe sitrapoko manana an' Jesosy, fa sitrapon'i Jesosy atoako. Amen. Ny hany koa izy ny tenin' Jesosy dia manao ny sitrapony ary mahavita izay nanirahany. Fa tsy rehefa zay Jesosy dia iray dia mety daholo izay atao rehetrarehetra. Tsisy hafanam-po ohatran'izany le izy. Zay mahatonga antsika tsy maintsy mandeha niveau aloha. Tsisy resaka hoe ny fanahoana sy fanomezana pirofo faratampony an'izany ny fahatsapana ny fahasoavan'Andriamanitra izany dia mila miasa ho an'ny hafa hono. Avy tokoa. Tona am-poto avy amin'izay tena ohatran'ilay hafa nanasoavina indray ny tiany ohatrany manitsaka. Reny to ohatran'ny tsy azoko mihitsy. Za mba manasoa anazy. Zany marina le nitenen'i Davida hoe raha mba olon-kafa namely ana mba levika ihany fa aiza dia le mpiara mivavaka. Le mpiara manandra-tany hoe asandraky ny tanako anao Jesosy mpanjaka. Iny mihitsy ny tena namadika. Raha vao diso lalana ohatran'izay le izy tsy mandeha par étape. Mora tafitohana. Tahaka an'ilay ina moa ilay vonaniry teo ambony vatolampy. Niazakazaka be faniriny. Gaga daholo ny vo rehetrarehetra ohatra arangato mandrobona vetivety. To lasa sahady nareo efa nga misy zezika ao ambony ao. Nefa ny zavatra tsy fantany hitapo amin'ny vato izy. Satria manino tsy nandeha par étape. Tsy nahazo fankalalina izy aveo dia nalaza. Gaga an'ilay izy ohatra fahoana indray. Fa nga nitombona laky loatra nareo tao. Taonareo indray maty alohana. Zany zavatra izany no trano rehefa tsy mandeha par étape. Androany raha marina sahatsika ny afatra dia hozy ny tenin'Andriamanitra. Izay rehetrarehetra naray fahasoavana dia tsy velona ho an'ny tenany intsony, fa velona ho an'i Jesosy aloha voalohany indrindra. Ary rehefa velona ho an'i Jesosy dia manome lanja an'izany fifandraisana amin'ny Jesosy. Mba tsy hampadiso lalana, mba tsy brioka, tsy aholakolan'ny olona amin'ny karazana fampianarana maro samihafa. Fifandraisana amin'ny Jesosy foana. Jesosy foana tsy mamitaka. Izy foana miazona, izy foana matahiry atsika. Ary ny eo an-tanany foana tsy misy maharombaka. Faharoa manarakaraka izay. Mila mampiseho isika n'ilay voa ao anatintsika mba ho sakafo ny hafa.
mba ho voko ho an'ny mpihinana azy isika, mba ho sakafo ho an'ny mpihinana isika. Misy tenin'Andriamanitra an'izay any amin'ny Matio zay fa tsy tadidiko hoe ny tany tsara zay mifoka rano matetika ozy izy dia maniry anana ho an'ny mpihinana. Zany zavatra zany no zava-dehibe indrindra. Isika mamoaka zavatra ho an'ny hafa, tonga fahazavana ho an'ny hafa. Vao mahita antsika manodidina antsika dia ohatra mahita Jesosy kely izy. Hoay, tena tsara zany manana an' Jesosy zany. Hay hoe ohatra zany manompo an'Andriamanitra e. Ohatray. Ary izay mieritreritra hoe rehefa makany am-piangonana dia izy kay misy fetrany ihany, kay ny zavatra vita an'ilay makany am-piangonana fa raha vao misy zavatra mafimafy dia tsy tonga any. Fa ilay olona manana an' Jesosy ninona zavatra mitranga tonga any am-piangonana foana. Eritreretiny hoe ilay tonga any am-piangonana ny zava-dehibe, kay tsy zany ilay izy dia gaga izy hoe fa ho anarinareo zany. Satria ninona mandroso manaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ka ninona zavatra tsy etratsika satria tia tanady isika. Ary ny zavatra misy atsika dia tahaka ny zanak'ondry eo ampovoan'ny ambodiny toerana misy atsika. Tsy maintsy manana paikady isika hiatrehana an'ireo ambody be dehibe manodidina atsika. Fa raha vao tsy manana paikady tsika, vao mierina indray mandeha fotsiny dia tsy hitatsika hoe moaisy iana tsy misahihana varatra satria ambodiny manodidina atsika. Raha vao tsy manana paikady tsika dia tratran'ny traumatisme mihitsy. Fa mafy be ohatra hoe miaraka amin'i Jesosy. Vao teo izay nandalo tsifitsy dia izao efa olana hafa indray, dia efa izao indray, dia efa ohatra izao indray, dia ohatra izao indray. Fa raha toatsika ka mifantsika tsara ao amin'i Jesosy, miara-dalana aminy dia manao sitrapony. Hoy izy ny tenin'ny Paoly apôstôly. Manina hoy izy? Tsisy asaraka anahy amin'ny fitiavana an'i Jesosy. Ninona tantarainao eo? Tsy misy asaraka anahy amin'ny fitiavana an'i Jesosy. Fa ny enjehana memezany fotsiny. Mosarena, ady, inona daholo. Satria manoatra ny mpandresy izy amin'ny alalan'ilay dia azy. Manoatra no mpandresy izy amin'ny alalan'izy, amin'ny alalan'i Jesosy. Manasanao hitsangana dia ataontsika hivavaka androany. Raha toa ka somary maivamaivana ny fifandraisanao amin'i Jesosy, resao indray izy androany. Tena toika ianao Jesosy. Ianao no tiako indrindra. Aza vela hivily any akafa ny fitiavako. Marina fa mety mananjanaka, mety manambady manana asa, manana fidiram-bola. Fa aoka tsisy tiako mihoatra moa. Satria lehibe ny fahasoavana ny raisiko taminao. Lehibe ilavitra no zavatra hita masy azo tsapahitana. Ary ny fahasoavan-dehibe izay nomenao aho dia tsy misy azo oharina amin'izany. Fa lehibe ilavitra izany. Manaraka izany Jesosy rehefa tsapako izany fitiavanao sy fahasoavana izay nomenao ahy izany, aza vela hipetrapetraka, aoka tena avokatra mandrakarivo, aoka amoho foana isan'andro isan'andro. Tsy ho variana amina karazana fakapanahy izay manavesatra. Tsy ho variana amin'ny ota izay malaky mahazo. Fatario mba tena hiazakazaka amin'ilay filokana izay napetraka eo anoloanay. Atonga anay tsy ho reraka, atonga anay tsy ho kivy. Dia tario lalana izahay Jesosy. Ianao ny angatanay tena hitaridalana anay mandrakarivo. Ianao ny angatanay hitondra anay mandrakarivo. Mba atonga anay tsy handeha irery, atonga anay tsy handeha hampahazarana, atonga anay tsy handeha amin'ny fombafomba, fa hiankina amin'ny tananao mandrakarivo, hiantehitra amin'ny fitondranao mandrakarivo. Vavaka Jesosy andreto rahalasy anabavy sy raray avy izay noresahanao androany. Mangataka aminao azy Jesosy mba tena tsisy anao ambany zavatra an'izany fahasoavan-dehibe izay nomenao azy izany. Aza vela misy anadinodino, aza vela misy anakalo amin'ny zavatra hita maso, fa ny angatanay Jesosy mba hitombo lanja ao anatin'ny mandrakariva ny alehibe an'izany fahasoavana izay niraisiny izany. Atonga azy ho tonga saina isan'andro, fa tsy velona ao an-tenany izy.
tsy velona ho an'ny vady aman-janany izy, tsy velona ho an'ny asany izy, tsy velona ho an'ireo olana manodidina azy izy, fa velona ho an'i Jesosy izy. Olom-baovao izy, tsy mitovy amin'ny olona izao tontolo izao, izay hitady, izay mampety ny fiainana sy izay mahasolo ny vady aman-janana ito amin'ity fiainana mandalo ity. Fa ny angatahana Jesosy, oka tena anapirofo mandrakariva, fa velona ho anao ny tsirairay avy. Anapirofo ao am-pony izy, fa velona ho anao izy. Anapirofo amin'ny fiainany rehetrarehetra, fa velona ho anao izy. Mangataka aminao ihany koa zay Jesosy, nizaniza efa naharay anao, mba tsisy hipetrapetraka, mba tsisy hovarim-bariana, mba tsisy homanjeny andro lava, fa aoka fantatra mandrakariva fa fohy ny andronay, aoka tsapa mandrakariva fa fandalovana ihany. Ary izay dia natao hikatsaka ny fanjakanao sy ny fahamarinanao, natao hiariarena izahay, arena tsy mora levona, tsy mora potika, tsy tratra mikalalao sy ny arafesenina manimo, fa arena sarobidy indrindra. Zany ny arena izay asainao hiarinay, zany ny arena izay asainao katsahanay. Dia tario zay Jesosy tena samy anasoa ny hafa, fa ianao tsy manadino ny asa soa izay ataonay, tsy manadino ny zavatra asa tsara rehetrarehetra izay ataonay, fa ianao ny mamaly anay. Ary zany mahatonga anao miteny aza ketraka amin'ny fanaovan-tsoa, fa miaratsy izao fiainana izao. Natao hifanasoa izay, natao hifankaty izay, vavaka ao andalasa anabavy rehetrarehetra izay manana olana amin'ny mpirahavavy aminy ao amin'ny tompo, mba ianao ny andravina an'izany. Raha maniry ary vavaka aminay ianao, dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.